Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy amin'ity zoma fa 9 ny volana septambra ity. Ny rapsodiny famarinana an'io dia mitondra ny lohahevitra hoe ny voninahitra dia ao amin'ny fiondrehana. Ny teny fanokafana dia ao amin'ny Jaona 2:20 andiny 7:20. Vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy namaly azy hoe tonga ny fotoana ankalazana ny zanak'olona. Indraindray rehefa miteny amin'ny olona isika hoe ny tompo manome voninahitra azy dia mananteny izy ireo ny ahita zavatra ety ivelany toy ny tara-pahazavana manazava mamirapiratra eny amin'ny hodiny. Tsy izany anefa no ampianaran'ny Baiboly. Ny voninahitr'Andriamanitra dia tsy voatery ho tsapa na ho re ety ivelany fa ao amin'ny fanahinao no ahafantaranao azy. Jereo Jesosy. Ny Baiboly dia milaza amintsika ao amin'ny Jaona 2:20. Raha nisy ireo Grika sasany izay nitady ny Iona aminy. Rehefa nilazana izy fa tonga izy ireo hitady azy dia fantany fa famantarana izany. Fotoana izao hamonjena ny jentilisa. Midika koa izany fa efa ho faty izy. Dia namaly Jesosy hoe tonga ny fotoana ankalazana ny zanak'olona. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, raha tsy latsaka amin'ny tany ny voambarika maty dia mitoetra foana izy, fa raha maty kosa izy dia avokatra be, araka ny Jaona 2:20 andiny 7:20 sy ny 8:20. Rehefa nilaza Jesosy hoe tonga ny fotoana ankalazana ny zanak'olona dia tsy nanoratra ny Baiboly fa nisy fisehoan-javatra mahatalanjona ny tranga. Tsy nisokatra ny lanitra ary tsy nisy horohorontany. Ao amin'ny toko manaraka raha mbola niara-mipetraka tamin'ny mpianany Jesosy ny alina dia nitsanga ny Jodasy rehefa avy nisakafo ary nivoaka faingana dia hoy Jesosy avy eo, ankehitriny dia omem-boninahitra ny zanak'olona ary Andriamanitra nomena voninahitra ao aminy, araka ny Jaona 2:20 andiny 1:30. Tsy nilaza ny Baiboly fa nanomboka nisy hazavana be na mirapiratra teny rehetra teny satria nomem-boninahitra izy. Tsia, ny voninahitra dia tao amin'ny fiondrehany. Toy izao no nataon'ny mpampianatra. Niondrika tanteraka tamin'ny sitrapon'ny ray izy ka nanambara hoe ankehitriny dia omem-boninahitra ny zanak'olona. Ao amin'ny fiondrehana amin'ny fanahy no misy ny voninahitra. Averiko indray. Ao amin'ny fiondrehana amin'ny fanahy no misy ny voninahitra. Arakaraka ny fiondrehanao aminy no hitombony voninahitra ao. Arakaraka ny tsy fiondrehanao aminy no mampiena ny voninahitr'Andriamanitra miseho eo amin'ny fiainanao. Averiko ihany. Arakaraka ny fiondrehanao aminy no hitombony voninahitra ao. Arakaraka ny tsy fiondrehanao aminy no mampiena ny voninahitr'Andriamanitra miseho eo amin'ny fiainanao. Ka inona ary ny tianao? Manana fiondrehana aminy. Ankatoavy ny teny ary tanterao ny toromarika rehetra omen'ny fanahy tonga ao aminao dia ahita ny fisehoan'ny voninahiny goavana eo amin'ny fiainanao ianao. Alleloia. Izao dia misy vavaka izay anasako anao, izay iteny dia ianao amerin'izany amin'ny fandresen-dahatra tanteraka. Ray malalo, misaotra anao noho ny voninahitrao eo amin'ny fiainako. Misaotra noho ny tombontsoa sy ny fitahiana iaina ny fitombon'ny voninahitra mandrakariva rehefa mankatoa ny teninao sy manatanteraka ny toromarika rehetra avy amin'ny fanahy izay tonga eo amiko aho amin'ny anaran'i Jesosy. Manonona amin'ny anaran'i Jesosy ny voninahitr'Andriamanitra ameno anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia ho tahina ianao amin'izay rehetra ataonao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.